sadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsirondro tolozato ateny folo. Joanna, ohatrany efa indroa zay indriny nanampy an'io voankazo salade de fruits io. Fa tena tsara beko. Andramany tena matsiro be mampitena. Efa aka fanotelo sahady indray ve ndry amin'ity kaopy kely indry ity? Ka tena tsara be le izy ko andramokelany le izy tsara fa mila malala oniny mba ok'izay. Ka mbola tsy voky ako. Voky loatra eo ndry fa ok'izay mila malala oniny ho io ara nefa naika nataoko hoe ny anjarako salade de fruits mandritra herinandro ity neka hoe hoaniko androany daholo dia tsy mihinana tsony amin'ny mandritra ny herinandro. Lalina be ty zanako ty fa tsy mety zany. Dia mba indray fa dia mihinana indray pisakerinandro. Tsy zany nanaovan'Andriamanitra ny vatantsika fa misy amin'ny antonony tsara dia avy eo nona ny misy fanohanana indray dia men'Andriamanitra ny sahaza indray. Ary maninona tokoa moa raha atao an'izao ilay izy ohatra hoe le varintsika mandritra ny herinandro ity tonga dia hoanina andro iray daholo dia tsy mihinana tsony mandritra ny herinandro. Zany aloha dia hevitra tena farany mampime. Tsy mety zany fa mamparary. Le izy mety hoe tsara fa hoe tsara zany le izy rehefa misy ary lalina be fa zany ange tenentsika sindry ohatr'izao fa misy olona tena manana an'izany toetsainy zany vao misy vola kely eo anatrehany dia tonga dia mividy henan-kisoa 5 kilao izy nefa zareo eny mianaka ao an-trano ve dia izany no vidiana. Ka matsiro kosako. Joanna, amin'ny antonony lazaiko anao tsara. Amin'ny antonony daholo ary tenin'Andriamanitra mihitsy zany. Le amin'ny antonony tsy hoe fotsiny hoe ndrao mamparary atsika fa le fiainantsika mihitsy avy eo no miditra amina fahotana tsisy antony raha ohatra ka tsy manaraka amin'ny tenin'ny Tompo. Jereo nge ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny obolana 520 ao hoe andiny 410. Jereo ne obolana 520 ahoana ho ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy mahita tantely va ianao any izay antonona anao fa andreo voky loatra ianao ka andoha azy. Hitandry izany teny zany. Indraindray rehefa mahita zavatra tsara tsika dia tia nararoatra dia eo dia miraikitra dia mihinana izay lany ao. Tsy izay ny fomba itenenan'ny Tompo amintsika amin'ilay fomba fiaina ao amin'ny Tompo tsara mahita tantely va ianao ho hany izay antonona anao fa andrao voky loatra ianao ka andoha azy lasa mivadika faharatsiana indray ilay izy raha hohanina be loatra ohabolana toko 520 zany. Dia ohatr'izany koa zany ny tsy sakafo fa na Facebook ny rehetrarehetra misy zavatra hitanao hoe tsara indraindray ny ekizy dia le jeu iny mahita jeu izy falifaly be tsy miala eo izy raha tsy amin'ny 2 maraina dia lasa mandoha jeu zany marary ny maso marary ny loha ny devolo indray ny faly ao anatin'ilay izy oketsy ohabolana 520 mahita tantely va ianao any izay antonona anao fa andreo voky loatra ianao ka andoha azy. Ny loatra mihitsy miaraka amin'ny tompontsika ny tsy ao anatin'ny voambolana mety tout excès nuit hoy ny vazaha. Ndikan'izany hoe maninona ry Joanna? Raha zavatra tafahoatra dia mety hanimba. Tonga dia manimba mihitsy fa tsy hoe manimba zany fa tsy hoe mety fotsiny. Mahita tantely va ianao hany izay antonona anao fa andreo voky loatra ianao ka andoha azy ohabolana 520. Mahita tantely va ianao hany izay antonona anao fa andreo voky loatra ianao ka andoha azy. Hianatra ho ny tena zany tsika Joanna dia andana rangamba aprimo any amin'izay ny kaopy kely fa tsy endry dia hitoboka n'ity deseratsika ity atokana tsara ity anjarako rapitra io amanaraka raha misy mbola misy vahiny moa dia efa omentsika ihany koa avy eo ohabolana 520 ny anarantsika. Mahita tantely va ianao hany izay antonona anao fa andreo voky loatra ianao ka andoha azy.
Ombay mitadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraky no zato, hateo.